farany dia ny docteur pasteur Rakotonirina David indray zany no filoha vaovao ny FLM eto Madagasikara na ny fiangonana Loterana eto Madagasikara. Izy moa zany no nisolotoerana ny docteur pasteur Andora Kourto Modeste zay mariany moa fa tapitra ny fepitaona zay tokony hitantanany ny fiangonana lehibe io nivoaka tamin'ny fivorin'ny ny sloda lehibe zay nitanterahana tany Atsirabe. Izany vaovao izany vola ravoavy sy Tsirakotorson. Ny docteur pasteur Rakotonirina David filohan'ny synode FLM Antananarivo no lany filohan'ny fiangonana Loteriana vaovao. Izy no misolo-toerana ny docteur Andora Kourto Modeste zay lany ny fepitaona hitantanany FLM. Taorin'ny latsabato miafina izay nitotsain'ireo mpandray anjara amin'ny synode lehibe ny fiangonana FLM tany Atsirabe no nivoahan'io anaran'io. Raha ny zava-nisy tao Atsirabe dia vato 240 no azon'ny docteur David Rakotonirina nandritra ny fihojiana faha-efatra tamin'ny fifidianana. Faharoa ny faninana taminy i Lutera Fabien izay nahazo vato 320. Roa kosa ny vato maty sy fotsy. Akoatra azy roa lahy ireo, ny faninana tao anatin'ity fifidianana ity ihany koa i Randrenirina Dieudonné sy docteur Georges ary Samuel Georges. Mariana fa ny fiangonana Loteriana no mitarika ny FFKM amin'izao fotoana izao ary andimy toerana ny docteur Andora Kourto Modeste amin'ny fitariana ny FFKM ny docteur pasteur Rakotonirina David. Mariana fa ny mandritra ny toby lehibe any Sotanana no ametrana fomba ofisialy filoha vaovao ny FLM sady filohan'ny FFKM ny docteur Rakotonirina David. Dia mifarana eto ny vaovaontsika amin'ity alina ity tokolasy tokovavy ampatsivoka anao fa niona tamin'ny mpanao gazety ny filoha teo aloha Maro Karavalomana n'androany teny faravohitra dia nilazany fa tsy mankasitraka ny fitondrana intsony satria tsy misy ny fampiresahana etsy andehanany ihany koa nefa dia manaitra ny fitondram-panjakana Lalatiana Rakotondrazafy izay mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo manoloana ny fisandohana ndraikitra izay ataonyity filoha teo aloha ity mikasika n'ilay fampanaovana furera anireo camion izay niasa teny Andotam-pianaka tao anatin'ny fanatanterahana ilay tetikasan'ny filoha izay andraisana ny fivoriam-ben'ny francophonie. Izay ary tompolasy tompovava dia faly mandram-piaona aminao indray amin'ny manaraka. Bijouterie Santia, Immeuble Arena, Antanimena. Nanolotra anao teo vaovao.